Toy ny fetiny Pâques ihany moa dia tsy vitsy ihany koa ireo mitsangatsangana rehefa alatsinain'ny pentekoty toy izao. Iray amin'ireo toerana izay nosafidian'ny maro ny voana ary moa tamin'ity androany ity ny tetsy amin'ny Marais Masay. Ny ambiansy teny an-toerana ary no entina namana vola ravavy sy kristiana koa indramanga amintsika. Maresaka ny teto Marais Masay androany alatsinain'ny pentekoty. Raha ny zava-nisy tamin'ny manodidina ny 10 ora dia maro ireo fianakaviana, mpiara-monina ary mpinamana ny tonga teto ary ny sesy ny fanapahana ny tapakila fidirana izay 200 ariary ho an'ny 10 taona ny mihoatra. Tsy voaisa tsy fa tena betsaka. La foana tra feto zao. Lany. Si zao natota tamin'ny teto. Faharoa amin'ity zao lany. Firy ny ticket anakary? Ty anakary 300. Noho ny mahakaiky ny Marais Masay ny tena mahasarika ny maro amin'ny fandehanana eto. Any hoe akaiky tsisy frefa zay etsy anany etsy any mipetraka. Miaraka amin'ny ankizy kely. Aviny mpiara-monina fianakaviana. Izany no manana ohatry fiainana andavanandro ihany. Mba akaiky moa eto zany mba misy kilalao anankizy dia afaka mba nanana amin'ny ankizy. Mampilalao ankizy ny tena atindehanay eto akaikikaiky. Fianakaviana iray zay miaraka. Natokana ho an'ny ankizy mihitsy aloha ny vola fa ny sakafo efa samy manao izay kely any an-trano fa ny vola natokana amin'ny ankizy nefa natokana. Manao manokana zao ny atao trinony natokana ho an'izay. Na zao an'ity zanakeliko ity zao dia sekando mba hoe atokana ho anazy eo moa ny akoatra ny vitanadana zavatra hoe zositay kilalao fotsiny izay. Tsy ny olona eto Andrenivohitra ihany anefa ny tonga teto Masay androany fa ny avy lavitra ihany koa. Toy izy mianankireto zao dia avy any Antsirabe ny maka-rivotra eto Andrenivohitra ka ny teto Masay nosafidiany izy ireo hialana voly tamin'ity alatsinain'ny pentekoty ity. Nisafidy manoko aloha zany nandehanana aty mba tonga avy any ambanivohitra dia mba mitondra ny ankizy mitsangatsangana. Zany hoe fanomana fa vita tany an-trano fa ny androany zany hoe mba hoentina mivoaka aloha ny ankizy dia efa tonga any an-trano miara-misakafo izay voatraritelinay. Ankoatra ny kilalao samihafa izay misy eto Masay toy ny manège, ny lamasinina, anisan'ny nasarika ny olona tonga teto indrindra ny ankizy ny fandehanana amin'ny lakana eo ambonin'ny ranon'ny Masay. Zay zao vao maraina dia nakaty amin'ny Masay. Zay avy ny mandrosery. Tongotin'ilay ankizy kely. Dia taty izay no nandeha. Nafinahitra ve ilay nitaingina izy? Tsy natahotra? Vola taingina rehefa ahoana zany? Tsy taingina. Ahoana? Zany? Arivo ariary ho an'ny ankizy, ary 2 ariary ho an'ny lehibe ny sara fandehanana mandritra ny 15 minitra amin'ireto lakana misy motera ireto. Araka nambaran'ny mpitantana, ny fisian'ny tsikafona izay mahazo vahana eto Marais Masay no anisan'ny olana sedrain'izy ireo. Araka ny fanazavana dia mila tapitrisa maro vao mahavita ny fanadiovana eto izay tsy maintsy atao matetika.